inona no azo atao mba halavitra antsika amin'ny fandresena sy ny fahombiazana? Aiza no ahafahan'izy ireo manafina antsika any amin'ny efitra maisina indrindra sy ny toerana avo indrindra ve? Tsy maninona na aiza na aiza ka tsao mivaha olana aingana mba hitondra fanivanana liana amin'ny fiainanao. Andao hiaraka idiran'Andriamanitra eny amin'ny Christ Embassy Impact Center ankasina 67 hectares eo amin'ny rond-point amin'ny lalam-baovao ivilany amin'ny Kanjamaky Andotam-penaka. Na antsoina larina 34 41 122 89 32 74 856 61 34 81 692 62. Christ Embassy meolanja ny fiainanao. Fahamarinana rehetra indray androany alakamisy 7 volana febroary 2024. Iroso amin'ny fandarana famakiana ny Rhapsody ny fahamarinana antsika androany. Misaotra n'Andriamanitra lehibe no nanomezany fahafahana indrindra, misaotra ny pasteur Kristo Yakilome nanome ahy fahafahana an'io hamaky n'izany Rhapsody an'io izany izay mitondra ny voahevitra manao hoe aoka ianao hanana fo hamonjy ny very. Aoka ianao hanana fo hamonjy ny very. Ny andinsoratra masina nanokafany azy moa dia ao amin'ny Mpanjaka voalohany 7:20 ny andiny faraiky amin'ny 20 izay mivaky izao. Ary dia nankeo amin'ny olona rehetra Elia ka nanao hoe Mandrapahoviana no hiroa saina hianareo, raha Jehovah no Andriamanitra manaraha azy, fa raha Bala kosa dia manaraha azy fa ny olona tsy namaly azy akory. Amen. Ao paragrafy voalohany mpanompon'Andriamanitra dia manazava manao hoe hoy Elia ao amin'ny Mpanjaka voalohany 7:20 nafana dia nafana ny foko noho ny fitiavako an Jehovah Andriamanitry ny maro fa ny zanak'Israely nahafohy ny fanekenao. Izany no zavatra tian'Andriamanitra momba ny Elia, ny fitiavan'ny tompo. Nanaelo mafy izy rehefa nanompo an'Andriamanitra fa sy nanao tsy rambona ny tranon'ny Jehovah ny olona. Noho izany hoy izy tompo efa nitahy azy ireo indrindra ianao. Ankehitriny tsy te hanompo anao izy, aoka tsy hisy ranon'orana mba ho mosarena vetivety izy ireo ka hiverina aminao. Tahaka izany raha vavy nentina nazavana ny voalaza teo aloha. Dia hoatoizantsika izany ilay famakinan'ilay teny teo atao amin'ny paragrafy faharoa zany. Ny fitiavany an'Andriamanitra no nahatonga azy hiantso hain-tany. Tsy nanasasy ny olona fotsiny izy, ary hitan'Andriamanitra ny fony. Izany ny karazana toe-tsaina tian'Andriamanitra hanananao momba ny fanjakana. Rehefa mahita mpanoto eo amin'ny manodidina anao ianao, na ny sekoly misy ianao, na ny toeram-piasanao, na tanàna misy ianao, na ny firenenao, dia aoka anao hifantoka amin'izany. Ary avy eo dia manatona azy ireo amin'ny alalan'ny filazantsara. Tsaroa fa nisy mpaminany 50 hafa niafina tamin'ny andron'ny Elia, tsy nahakasika azy ireo nitranga teo amin'ny tany nisy azy tamin'izany. Na dia tsy niankohaka tamin'ny Bala azy izy ireo, fa Elia kosa mijoro an'Andriamanitra. Voatosika hivavaka izy. Izany koa no antony ahitanao kristianina maro izay mifofotra sy mafana fo amin'ny zavatr'Andriamanitra ankehitriny ka mamonjy fanahy ho ao amin'ny fanjakana. Fa ny hafa kosa tovariana amin'ny zavatra arahana. Izany mihitsy ny tena miseho ankehitriny ravavy. Ka ny mpanompon'Andriamanitra moa dia mamarana nisy ity ato hoe aoka ianao hiavaka. Amen. Aokantsika zanak'Andriamanitra izany hiavaka fa tsy mitovy amin'ny olona rehetra. Maneho fitiavana manokana ho an'ny tompo ianao. Izany mihitsy. Fatoa amin'ny fitorianan'ny filazantsara sy ny fiaraha-miasa amin'ny fanatratrarana ireo very eto amin'izao tontolo izao. Milazany Baiboly fa Andriamanitra tsy tia ny iso very ao Petera 2:7 izany. Afaka misafidy ny hiavaka ianao satria vavany sy tanany velatra ho an'ireo izay eo amin'ny tontolo misy ianao sy any amin'ny faritra hafa ianao. Alleluia. 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 Dia misy moa zany ny vavaka izay tarihan'ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Kristo Yakilome izay hovakinay aty ao arahantsika ny tokantrano. Ny teny zany izay dia manaraka ianareo rehefa avy eo. Izany vavaka izany dia izao. Ray malalo, ray malalo, misaotra anao, misaotra anao noho ny fanomezam-pahasoavan'ny filazantsara, noho ny fanomezam-pahasoavan'ny filazantsara, sy ny namelanao ahy ho mpitandrina ny hafatrao, sy ny namelanao ahy ho mpitandrina ny hafatrao, sy ny fahamarinanao, sy ny fahamarinanao, ary ny herinao, ary ny herinao. Vonona ny fanahiko, vonona ny fanahiko, anatratra ireo izay mbola tsy nandre ny tenin'ny famonjena, anatratra ireo izay mbola tsy nandre ny tenin'ny famonjena, ary manao vavaka fanelanelana ho azy ireo, ary manao vavaka fanelanelana ho azy ireo. Anohy anatratra ireo olona eto amin'izao tontolo izao, anohy anatratra ireo olona eto amin'izao tontolo izao, eo am-piandrasana amin'ny fiavian'ny tompo tsy ho ela.
eo ampiandrasana ny fiavin'ny tompo tsy ho ela amin'ny anaran jesosy amin'ny anaran jesosy amen 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 ny fandalinana zay voalazantsika teo moa zany a dia misy ny andinitsoratra masina vitsivitsy ao amin'ny salamy toko fa 7:7 jeremia toko fa 9:7 ary romanina toko voalohany ny 9:1 ary farany a koritiana voalohany toko fa 9:9 manana ny drafitra famakina baiboly koa tsika mandritry ny herintaona ao amin'ny Matthieu toko fa 7:1 sy Exodus toko fa 4:9 sy fa 7:20 ary ihany koa drafitra famakina baiboly mandritry ny roa taona asan'ny apôstôly toko fa 10:1 sy Joba toko fa 9:30 sy fa 7:30 izay rehetra voalaza teo dia voninahitra Andriamanitra irery ihany koa dia misaotra antsika rehetra nahatanteraka sy naharitra ny ainanay. Dia manao velomantsika indray ho amin'ny andro androany fara-pitsindraitsika izany mianatra eny ary. Inona no azo atao mba halavitra antsika amin'ny fandresena sy ny fahombiazana? Aiza no ahafahan'izy ireo manafina antsika any amin'ny efitra maisina indrindra sy ny toerana avo indrindra ve? Tsy maninona na aiza na aiza ka tsao mivahaolana aingana mba hitondra fanivanana liana amin'ny fiainanao. Andao hiaraka idiran'Andriamanitra eny amin'ny Christ Embassy Impact Center mankasina 67 hectares eo amin'ny rond-point amin'ny lalam-baovao ivilany amin'ny Kanjamaky Andotam-penaka. Na antsoina larina 34 41 122 89 32 74 856 61 34 81 692 62 Christ Embassy meolanja ny fiainanao.